Ok, fampisehoana kely fotsiny izany ny misy ajour na ny zava-baovao tranga atao amin'ity site vetsy.serasera.org ity tononkalo malagasy. Amin'izao moa ity tononkalo ity zany dia misy ity site ity zany dia misy tononkalo eo amin'ny ndao jereo tokony apetraka ery ambony ery firy ny isan'ny tononkalo. Misy tononkalo eo amin'ny 15 507 fito sy dimanjato sy dimy arivo sy iray alina. Ary misy mpanoratra rehefa jerena mpanoratra rehetra. Misy mpanoratra ohatran'ilay ty any jereko anazy. Mpanoratra manana tononkalo 1792. Mpanoratra manana tononkalo any zany misy mampiditra mpanoratra fa mbola tsy asiany tononkalo fa sista hoe mampiditra mpanoratra fotsiny fa reto zany lisitry ny mpanoratra rehetra manana tononkalo. Iny ary ny zava-baovao. Zava-baovao moa zany ny endrika loko tsy nezahana tsy ny soloina fa natao mitovy tamin'ilay teo ihany fa ny endrika somary namboarina kely mampiasa an'ilay fitaovana hoe bootstrap 5 bootstrap 5 ahako. Dia ny zava-baovao anisan'ny indrindra dia ity ilay antsa ity zany tonga dia misy antsa notsongaina anankiray mitranga eo isan'andro, mivo isan'andro. Dia io tonga dia mandeha rehefa tsindriana. Rehefa tsindriana ilay izy dia tonga dia mandeha. Tsy mpanomboana. Zay. Dia avy eo rehefa ohatra hijery ny antsa tononkalo rehetrarehetra moa zany dia tsindriana fotsiny ity toy ity dia ireo izy rehetrarehetra. Anisan'ny zava-baovao koa izay raha vao tsindriana koa ilay izy dia tonga dia mandeha fa tsy ohatran'ilay taloha. Taloha izy tsy tonga dia mandeha ohatran'izany. Tononkalony dia ohatran'izay zany. Dia iny zany zava-baovao anankiray koa. Dia momba ny rehefa manindry tononkalo anankiray indray. Zava-baovao anankiray koa lasa mipetraka eto ankavanana eto zany ny antsa tononkalo. Raha ohatra ka mobile izy dia any ambanin'ny tononkalo any. Ambanin'ilay mombamomba ilay mombamomba mpanoatra sy mombamomba tononkalo. Dia raha ohatra moa ka mbola tsy misy antsa zany, tsy misy feo ilay tononkalo jerevanao ohatra zao ity tononkalo anankiray ity mbola tsy misy dia misy soratra hoe hangataka antsa. Rehefa tsindrianao io rehefa tianao asiana feo hangatahanao feo zany dia azonao tsindriana eo. Dia fenoinao hoe raha ohatra ka misy fanamarihana tianao na hoe iza no tianao hiantsa anazy na ho lehilahy na vehivavy na ohatran'izany. Raha ohatra moa ka tsy misy fanamarihana dia tonga dia tsindria fotsiny ilay hangatao. Azonao tonga dia tsindriana fotsiny ilay hangatao dia voarahin'ilay mpandrindra sy mpikarakara zany hoe nisy nangataka asiana antsa iny asiana feo dia ataonay. Ohatran'izay zany. Dia ho anareo moa zany dia ho an'ny olona tsotra dia ohatran'izao ny paoziny. Dia misanga ilay titre mpanoratra azo tsindriana. Dia avy eo ilay tononkalo dia ery ambany misy ny roa ijerevana ilay tononkalo angambany ary ity tokony ho azo klikena ny anaovana anazy. Dia avy eo ny sokajy misy an'ilay tononkalo dia ny isan'ny inona moa izy ity, ny isan'ny mpamaky sy ny isan'ny mpitia anazy, mpankafy anazy. Raha ohatra ianao ka hankafy an'ilay izy dia tsindriana fotsiny ilay sarina fo. Tsindriana fotsiny ilay sarina fo dia mangataka mombamombanao moa izy mazava ho azy. Dia avy eo ohatran'izay ny eto ambany zany ny hevitra sy ny fametrahana hevitra. Raha ohatra hampiditra hevitra dia manindry an'ity hoe midira aloha ity. Izay ny zava-baovao mikasika ny tononkalo. Dia zavatra anankiray ihany koa reto moa zany efa mitranga hatramin'izay hoe tononkalo be mpankafy ao anatin'ny iray volana mitranga eto. Raha vao manindry an'ilay cœur zany ianao, ilay sarina fo zany ianao dia
mitranga eto le izy rehefa ohatra ka anisan'ny be mpanindry. Ny hevitra koa mitranga eto ny hevitra amin'ny tononkalo, ny hevitra farany amin'ilay tononkalo zany. Ohatra manindry an'ity tsika dia mitranga eo ny hevitra farany. Raha ohatra moa ka mitsindrina ity dia miverina amin'ny tononkalo dia mitranga ery ambany ery koa ny hevitra amin'iny tononkalo iny. Zay. Ny zavatra anankiray koa dia ny resaka raha ohatra zany ianao ka efa tafiditra manindry an'ilay hiditra eto ambony eto dia ity fidirana ity koa niova kely satria hitovy amin'ny daholo zany any amin'ny serasera rehetrarehetra na any amin'ny tononkira izao efa ohatran'io. Rehefa manindry an'ilay hiditra ianao dia afaka mametraka hevitra, afaka manindry ny mankafy ohatran'izany. Fa rehefa manindry an'ilay hiditra ianao mampiasa ny soloanaranao zany ianao dia mitranga eto ny soloanarana dia miova ilay eto amin'ilay fandraisana eto misy an'ity hoe tonga soa dia avy eo ny soloanaranao dia hoe raha ohatra ka hita mombamombanao dia tsindrio eto dia midiry eto. Ao zany ianao mahita ny saritava, afaka manova saritava, raha tsindriana fotsiny ilay hanova saritava dia mandeha any amin'ny site fanovana saritava. Fa eto koa ianao raha ohatra ka misy fampatsiahivana voarahinao dia mitranga eto hoe misy fampatsiahivana miisa 2, 3 ohatran'izany. Raha ohatra ka tsy misy fampatsiahivana dia azona jerevana ny fampatsiahivana teo aloha dia misy an'ireo izay fampatsiahivana voarahinao ireo. Ohatran'izay zany dia ny resaka fampidirana sary. Ny tononkalo koa misy an'ilay sary iny miaraka aminy fa hatramin'izao izy aloha dia ny sary mpanoratra ihany ity zany dia afaka mampiditra sary mpanoratra ianao. Raha ohatra ka tianao hita izao dia momba an'ity mpanoratra ity dia tsindrianao eto mikasika anazy dia avy eo raha ianao no nampiditra an'ilay sary dia afaka ireo daholo ny sary mikasika an'iny mpanoratra iny zany dia afaka mampiditra sary ianao averina amin'ilay mombamomba an'ilay sary. Ohatra hoe manana sarin'ny rado ianao ohatra dia azonao ampidirina any amin'ny rado. Dia mety hoe mahagaga antsika indraindray misy amin'ny teny frantsay, misy amin'ny teny malagasy fa manindry an'ilay saina fotsiny ianao izay nanaovana an'ilay saina eto amin'ny farany ambony indrindra eto. Raha ohatra ka amin'ny teny frantsay izy dia tsindrianao fotsiny ilay teny frantsay dia lasa miova teny frantsay daholo mombamomba ny teny ny ankamaroan'ny teny zany dia tsindrianao indray ny teny gasy dia lasa teny gasy daholo indray izy rehetrarehetra. Izay zany ny zavatra vaovao hatramin'izay ka hatramin'izao dia misaotra antsika rehetra.